fiangonana MIRAY sy mitombo amin'ilay tena vato fehizoro. Ary Jesosy nijery azy ka nanao hoe ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy nefa natao fehizoro. Amen. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra amin'izao fiandohan'ny herinandro masina izao. No hevitra mbanjintsika androany dia fiangonana MIRAY sy mitombo ao amin'ilay tena vato fehizoro. Andeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo faha 100, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Rehefa vita izany dia ataontsika ny hira faha 170, ary rehefa tapitra ny hira dia hisy vavaka izay vao mipetraka isika. Ndeha raha hiaraka maky ny salamo faha 100 isika amin'ny anaran'ny Tompo. Famindram-po sy fitsarana no ankalazaiko, ianao Tompo noderaiko, hitandrina ny lalana marina aho, raha oviana no tonga aty amiko ianao, andeha amin'ny fahitsian'ny foko aho, anatin'ny tranoko aho, tsy ampitoetra zava-dratsy olonoan'ny masoko aho, alako ny fo maditra ialamiko, tsy akasitrako izay ratsy aho, izay manendrikendrika ny namany mangingina dia ho fongorako, tsy otako izay miandrana sy miavinavina-po, ny masoko hijery izay olo mahatoky amin'ny tany, mba hitoerana eto amiko, izay mandeha amin'ny lalana marina no anompoana azy. Ataontsika ny hira FPMA 170, andininy voalohany sy faharoa. Jesosy mpanjaka malaza. Thank you.
Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay ry Andriamanitra tomponay eo noho ny amin'ny Jesosy Kristy mpanafitra anay, noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mpanjakanay, ilay tompon'ny finoanay, ilay fanavotanao anay ka mahatonga anay ho tafavory maro eto amin'izao alakamisy masina izao hiara-iombom-bafaka. Amafisinay koa ny tenany salamo teo fa ny famindra-po avy aminao tokoa no ahafahanay miatrika izao herinandro masina izao. Koa raha hanomboka izao fanompoana masina izao izay dia atreo sy taio izao fotoana izao mba ho voninahitra ao. Mitarianay amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina ianao ka atreo izahay tsirairay mba hanana fifaliana, mba hanana hatsapany, mba hahafahanay mandin-tena ary hatsapanay koa ihany koa ny famonjena avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy mpanafitra anay no angatahana izany. Amen. Petraka isika. Tenoy ampanajana sy ampieritrretana ny teny manambara ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Tompo, izao ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Tsy misy olona mankany amin'Iray afa-tsy amin'ny alalako. Ry havana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, ka aoka andiny-tena sy aiky ny fahatsoantsika ary anaraka izao tombafaka izao. Tompo Andriamanitra eo, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izahay fiangonanao, miondrika eo anatrehanao, manetry teny eo anatrehanao, miaiky ny tsy fahamendrehanay. Isan'andro san'andro izay dia manao izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, na amin'ny eritreritra izany, na amin'ny vavy izany, na amin'ny fihetsika izany, na amin'ny teny izany, dia manao izay zavatra ratsy eo anatrehanao foana izahay. Kanefa Tompo, fantatray fa Andriamanitra be famindra-po ianao, mifona aminao izahay, mamelany Liokay, avaozy izahay mba indrindra fa amin'izao herinandro masina atsiarovanay ny fanavotan'i Jesosy Kristy zanakao izao, mba hitondra fiavozanao anay izao ka ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay no anadiovanao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo mpamonjy sy mpanafitra anay no angatahana izany. Amen. Hira telo sy efajako Andriamanitra. Raisam-pifaliana ary fanantenana ny teny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho antsika. Miara-mitsangana isika eo am-pianona izany. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao dia iaino aho. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina.
Alleloia, miderany tompo. Hira fa 7:3 ny andiny voalohany, miompy ny fanahiko. Voninahitra ho an'ny avy indrindra ary fiedana ny ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahana. Mipetraka isika. Izao dia tonga eo amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra isika. Ka mialohan'ny henoantsika an'izany sy hitsanganan'ireo tompony anjara dia ataontsika ny FFPM 190 andininy voalohany. Hiaraka maki ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka Lioka. Filazantsara araka Lioka 7:20, andininy 7:20. Dia ho tohizana amin'ny 20, andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20. Filazantsara araka Lioka 7:20, andininy 7:20 dia tohizana amin'ny 20, andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra isan'andro teo kianjan'ny tempoly izy, fa ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ary ny olona nitady hahafaty azy, nefa tsy hitany izay ataony satria ny vahoaka rehetra nasoto tena soto ny haino azy. Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra ny olona teo kianjan'ny tempoly Jesosy ka nitoron'ny filazantsara dia nanatona ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ary ny olona ka niteny taminy hoe, lazao aminay fa efana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izao kosa mba hanontany anareo zavatra iray loha ka lazao amiko. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Dia niarany saina izy ka nanao hoe, raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ataony hoe, nahoana no tsy nino azy ianareo? Fa raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia hitora-bato antsika ny vahoaka rehetra satria inono mpaminany Jaona. Dia namaly ireo fa tsy fantany izay niaviny. Ary Jesosy nanao taminy hoe, izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana hanaovako izao zavatra izao. Dia nilaza izao fanoharana izao tamin'ny olona izy ka nanao hoe, nisy lehilahy anankiray nanana tanim-boaloboka ka nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany, dia nandeha nitoetra ela tany an-tany hafa izy. Ary tamin'ny fotoana dia naniraka mpanompo akany amin'ny mpiasa tany izy mba handray amin'ny vokatry ny tanim-boaloboka, fa ny mpiasa tany nikapoka iny ka nampandeha azy maina. Dia naniraka mpanompo anankiray koa izy, ary nokapohany mafy koa iny sady nalany baraka ka
lampandehan'ny maina. Dia naniraka anankiray koa izy, ary iny koa dia nataony naratra ka noroany. Dia hoy ny tompony tanim-boaloboka, inona re no ataoko? Aniraka ny zanako malalako aho, angamba hanaja azy izy. Fa raha nahita iny ny mpiasa tany, dia niara-ny saina izy ka nanao hoe, ity ny mpandova, andeha ho vonoantsika io, mba ho antsika ny lova. Dia namoaka azy tany ivelan'ny tanim-boaloboka izy ka namono azy. Ataon'ny tompony tanim-boaloboka ahoana moa izy amin'izany? Akany izy dia hamono ireo mpiasa tany ireo, ka omeny olon-kafa ny tanim-boaloboka. Arahana re izany ireo dia hoy izy, sanatria izany. Ary Jesosy nijery azy ka nanao hoe, ahoana moa izao voasoratra izao? Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Izay rehetra apotraka amin'izany vato izany dia ho torotoro, fa na iza no mianjarany dia ho mongomongo. Ary tamin'izany ora izany dia nitady hisambotra azy ny mpanoran-dalàna sy ny loham-pisorona, nefa natahotra ny olona izy satria fantany fa izy no nolazainy tamin'izany fanoharana izany. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny hafatra izay entin'ny mpanompony dia ataontsika eo mpitsanganana ny hira FPMA 420 sy 200 voalohany. Mbola iara-vavakasika tompoko. Andriamanitro, misaotra noho ny famindraponao sy ny fitiavanao, ka nanome anay ny teninao ianao, mba handinianay teny androany. Ilay fanainao masina tompo no angatahanay, hamboatra ny fonay. Ahaizanay mahita ny hazavanao amin'ny aizina izay iainanay. Azahoanay mandry ilay feo manoloana ny tabataba ny fiainana isan'andro, mba ahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalànao no ireo zavatra izay jeren'ny masonay ka mahatonga anay ho variana amin'ny fiainanay. Dia manantena izahay Andriamanitro, fa mahay miasa aminay tsirairay avy, araka ny ahitanao anay tsirairay avy, ilay fanahinao. Dia misaotra Jesosy, misaotra satria eto afovoanay ianao. Dia hoderaina mandrikizay ny anaranao, mihina voninahitra anao. Misaotra Tompo, amen. Miara-mipetraka antsika Tompo. Andro voalohany ho amin'ny herinandro masina ny atrehantsika androany, ary tsy hay tompoko ny tsy saotra an'Andriamanitra, satria voalohany hatramin'nazahoantsika an'izao fiangonan'izao no hanomboka ny andro feno amin'ny fanarahana ny herinandro masina isika amin'ity taona 2024 sy 2025 ity,
zavatra tena fisaotra an'Andriamanitra zany dikan'izany dia ny hoe feno ny sakafom-panahy ho raisintsika noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavana, dia mba tsy ho ataontsika tsinotsinona zany fa maro no naniry amin'izao andro izao ahitany tompo isan-kariva fa isika no mbola nomeny tombonandro, nomeny fahasoavana manokana eo anaminy amin'izao fotoana izao. Afatra araka ny lohahevitra fiangonana miray sy mitombo amin'ilay tena vato fehizoro. Fa inona moa ny tranga arak'izay voalaza teo? Ny voalaza teo ry havana dia tsy inona fa Jesosy mampianatra ary ny fanontaniana miendrika atao hoe ahoana hoe zany ny ilazantsika azy hoe famandriana ataon'ny fiangonana, lohan'ny fiangonana, raha izay ny ilazana azy tamin'izany fotoana izany, momba ny amin'izao nanomezan'Andriamanitra ny zanany ho fahazavana vaovao eto amin'ny izao tontolo izao noforonina izao. Raha mieritreritritsika amin'ilay hoe vato dia verina kely ny saina amin'ny toriteny enitsika herinandro roa lasa angamb'izay ny amin'ilay vehivavy ny vato haiko izy io famonoana na fitsarana. Eto indray kosa vato fehizoro. Iza moa io vato fehizoro io? Hozohitsika kely ny zavatra nisy arak'izay voalaza amin'ny Lioka 8:20 sy 20. Raha ny contexte ny jerentsika dia izao hoe tamin'io aloha kelin'io dia nyroahan' Jesosy ny mpivarotra tao amin'ny tempoly. Izay ny zavatra hita teo. Dia nampianatra Jesosy avy eo dia tonga amin'izay zany ny fariseo, ny lohandohan'ny mpisorona ozy izy ary ny loholona. Izany hoe ilay tena solon-tena mahefa na azo atao hoe na ara-panjakana tamin'izany fotoana, satria manana fahefana ara-panjakana tamin'izany fotoana izany ny mpitondra fivavahana. Tamin'ny andron'ny Romanina no atao hoe tsy afaka namono olona izy fa amin'ny lalàna dia izy no mitondra. Ary koa indrindraindrindra eo amin'ny mpivavahana zany dia manana ny maizy azy. Ary eo ny zavatra tena nampieritreritra. Raha nivory ny fifoazana sy ny fikambanam-behivavy sabotsy io izay vao fantatra hoe ahoana ny andaminana ny fotoana dia hoe omena ny fifoazana ny toriteny. Sabotsy lahady maly ny zavatra nitranga sabotsy sy lahady androany latsinainy. Dia noho ny sitrapon'ny tompo famindrapony dia hoe za no hitorin'ny teny. Ary rehefa nijeran'ilay teksta dia tena nangovotra ihany. Ny antony dia izao: mpiandraikitra tompoko no miresaka amin'i Jesosy eto, lohandohan'ny mpisoron'ny fiangonana no miresaka amin'i Jesosy eto. Inona ny afatra tiany tompo lazaina dia izao ary ny fandehana arak'izay ny tantaraina tamin'ny Lioka teo. Rehefa nampianatra Jesosy dia tonga arak'ilay voalaza teo, tsy vao izao io raha nanaraka ny toritenytsika tao ao dia efa tao anatin'ny fisainan'ny fariseo, mpanoran-dalàna sy ny lohandohan'ny mpisorona ny hamandrika an'i Jesosy. Mampianatra zavatra tsy arakaraky ny eritreretany manimbanimba ny toerana sahaza azy. Eo amin'izay efa nametrahana azy hatramin'izay manko ity Jesosy ity, révolutionnaire, mety izay ny azo lazana azy. Ary raha vao misy ny révolution na ny olona mitarika an'izany dia sarotra amin'ny fiarahamonina no mijery na manaiky an'izany. Dia izao nefa ny zavatra nitsanga nampianatra io Jesosy io tamin'ny vahoaka. Dia tonga zany ireo fariseo arak'izay hitantsika teo sy ny lohandohan'ny mpisorona. Dia nanontany izy zany, izay ny voalohany. Dia hoe ahoana marina ty fahefana ty
apetraka ao ty Jesosy izy lazao aminay a fahefana manao ahoana no anaovanao zao zavatra zao ary izy zany nanome anao zany fahefana zany raha ny marina dia ny hoe avaiza marina avaizy ty zavatra ampianarinao ty ary porofoy zay ny tena dikany mba lazao aminay ary porofoy dia tsy namaly Jesosy a izy tsy niteny hoe zao na zao na zao na zao na zao fa fanontaniana koa ny napetrany hoe za kozy izy mba manontany anareo ary a ny batisany jaona ve avy tany an-danitra sa avy amin'olona dia niarany sainy izy ozy izy ka nanao hoe raha olazay antsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ho valiany hoe nahoana ny tsy mino azy nareo fa raha olazay ntsika kosa hoe avy amin'ny olona dia ito rabato antsika ny vahoaka rehetra satria nony ho mpaminany jaona dia namaly ireo fa tsy fantan'izay ny aviany dia namaly koa zany Jesosy eo hoe za kosa tsy laza aminareo zany fahefana anaovako zao zavatra izao jaona mpanao batisa raha jerentsika ny Lioka toko voalohany io jaona mpanao batisa io no any mpaminany farany teo amin'ny tantarany zanak'Israely a mialoha ny atongavan'i Jesosy ary raha mijery Lioka toko voalohany itsika mamerina kely ao an-tsaina dia zao hoe tena mitovitovy misy similitude ozy izy ny teny baiko ny nahaterahany jaona mpanao batisa sy ny nahaterahany Jesosy ary ao anatin'ny fotoana tsy mifanalavitra fa ny anjery Gabriela no ny teny tamin'ny Zakaria ary ny teny koa tamin'ny Elizabeta ny amin'io atongavan'io jaona mpanao batisa io dia tadiditsika tsara koa fa tamin'ny Maria na koa tamin'ny Josefa dia mbola io anjely io no nilaza ny amin'io fatongavan'io Jesosy io ary Jesosy raha dia niteny mihitsy hoe tsy misy mpaminany na hoe tsy misy natera-behivavy izy izy lehibe noho jaona ny antony dia tsotra hoe mpaminany farany ary mpaminany farany nahita mason'ny tompo fa betsaka ny mpaminany tao amin'ny zanak'Israely a mpaminany lehibe ozytsika ho an'ny mpianatra katekomenina na ao zany Isaia zany Jeremia sy ny sisa fa tsisy nahita ny tompo ary na Davida azy dia naniry mafy ozy izy hoe ny amin'izany andro fiaviany zany atao hoe tompo izany nefa tsisy nahita fa io jaona io ihany a no nahita ary nanambara any Jesosy dia inona moa ny mahatonga an' Jesosy tsy mamaly dia miverintsika amin'izao herinandro masina izao tsy teny tompoko oui ou non fa mampaliny tena antsika amin'ny alalan'ny soratra masina Jesosy ary zay no natonga anazy ny teny hoe zaho izy tsy hamaly fa mba mametraka fanontaniana aminareo batisan'ny jaona ve avy amin'olona sa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra tompoko dia tarihina nysaintsika mandinika aloha ny tenin'Andriamanitra azahoantsika mamaly sady fizarany zany ny fandinihan-tena ary mendrika indrindra amin'izao herinandro masina izao raha nanontaniana ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny olona teo dia fantany hoe tsy avy amin'olona mihitsy ny amin'ny jaona io fa raha ohatra izy ka hiteny manko hoe avy amin'Andriamanitra tokoa i jaona io dia hitantsika ao amin'ny tantarany jaona ihany ao amin'ny Lioka toko faharoa angamba izay ny amin'ny batisany jaona izay izy miteny mihitsy hoe feony miantso mafy any anefitra mamboatra ny lalan'i Jehova dia nitenin'ny olona izy tamin'izay ny batisany fibebahana dia noho ny tonga teo ny sasatsasany tamin'ny fariseo sy namany dia niteny izy hoe nareo menarana ozy izy izay mihitsy mamoa nareo andositra ozy izy ny fitsaranao avy fa mila miova dia raha ohatra zany ka manaiky ireo lohandohan'ny mpisoronareo sy ny olona hoe avy amin'Andriamanitra tokoa ny batisany jaona dia miaika izy fa manana anjara
ao anatin'izay fitenenana izay hoe mila miova, mila mibebaka, mila miverina, fa tena marteny izy ozy izy. Raha hitendray izy hoe avy amin'ny olona, dia natahotra ny olona indray kosa izy, satria ny olona dia nanaiky ary nino fa avy amin'Andriamanitra tokoa ity Jaona ity sy ny batisany. Dia mahagaga tompoko fa dia hoe tsy manakavaly, tsy tamaly ireo, tsy fantatray ozy. Raha dinihitsika tsara nefa, raha tonga ny magy ka namangy any Heroda, dia niteny izy hoe aiza niteraka ilay mpanjaka ny Jiosy, ilay Mesio, dia nampiantso ny mpisorona ozy izy. Heroda dia nilaza mihitsy izy ireo hoe zao ny voalaza ozy izy, fa ianao Betlehema ny Jodia tsy anisan'izay kely indrindra akory ianao, fa avy aminao ny voan'ilay mpanapaka. Dia izay no nahatonga ny magy lasa tonga trany amin'ny naterahan'i Jesosy tany tranon'omby. Ary izay koa no nahatonga ny Heroda rehefa avy eo nampamono ny zaza latsaky ny roa taona rehetra. Izany hoe fantatry zareo mihitsy hoe ahoana ny fipetraka io Mesia io, saingy izao noho ny amin'ny tenany, noho ny amin'izay heveriny, fa tombontsoany manokana dia tsy nanaiky izy, tsy niteny akory izy hoe marina izany hoe aiza sy ny sisa, fa lazainy fa tsy fantana. Dia izay no mampisarika ny saintsika, tsika tompoko tarihin'ny tompo handinika ny soratra masina. Ao aminy milaza an'i Jesosy, ary izay tokoa ilay izy. Dia rehefa tonga teo amin'izay tsy fahafantaran'izay ary reto olona reto, izay no navaliny dia nanao fanoharana Jesosy amin'ny voaloboka sy ilay mpampanofa, na le hoe viticulteur, na le hoe mpikarakara ny tanim-boaloboka. Izany hitantsika amin'ny andininy telo ka hatramin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo azafady. Dia nilaza ny fanoharana izy dia ohatra hoe nisy olona anankiray ozy izy nanana tanim-boaloboka, dia nampanofany ilay tanim-boaloboka, dia lasa izy. Dia rehefa tonga ny fotoana dia mitady vokatra eo amin'ny tanim-boaloboka io izy mba hakany vokany. Dia izao nalefa ozy izy, nandefa mpanompo izy, nandefa olona maro izy fa izay tonga eo dia roasin'ilay mpikarakara ny tanim-boaloboka, aratrainy, tevatevainy. Dia farany dia ozy izy ilay tompon'ilay tanim-boaloboka hoe ngamba ny zanako ozy izy no alefako, fa ngamba ozy izy mba hanaja azy izy. Izay mihitsy ny voalaza ao mba hanaja azy. Dia inona nefa ny zavatra nisy? Rehefa tonga tany tokoa ilay zanany dia eo amin'izay ary ilay resaka reto an'ilay mpanofa-tany sy mpikarakara reto, izany hoe tena ity ny mpandova ozy izy ka andeha ho vonointsika izy mba ho antsika ny lova. Dia namoaka sy tany ivelany izy ozy izy dia namono azy. Dia izao no lazain'i Jesosy hoe rehefa miverina ozy izy ny tompon'ilay tanim-boaloboka, inona no ataony amin'reto mpampanofa-tany reto ozy izy? Akany izy ozy izy dia hamono ireo mpiasa tany ireo ka omeny olo-kafa ny tanim-boaloboka. Ary hanary izany ozy izy zareo ireo izany nanao amin'ilay fanoharana Jesosy, dia ozy izy hoe sanatria izany, ohatrany hoe tsy ho tonga mihitsy izany resaka ao izany. Dia teo Jesosy no niteny an'io ilay verset izay raisitsika androany manokana io hoe ahoana ozy izy, ahoana izao voasoratra izao ny vato sy ny lavin'ny mpanao trano dia izy nefa tonga nefa natao fehizoro. Izay rehetra potraka amin'izany vato izany ozy dia ho torotoro, fa na iza na iza no anjerany dia ho mongomongo. Dia nanomboka teo dia niverina indray ny sain-dratsiny reto afilondohan'ny mpisorona sy ny antokony teo amin'ny fivavahana Jiosy reto, izany hoe alao ho vonoina mihitsy ity Jesosy ity. Miverina tsika hoe fiangonana miray sy mitombo amin'ilay tena vato fehizoro. Ao anatin'ny teksta vakitsika teo ihany dia efa misy sady amin'ilay vato voalaza teo izany ho vonoina. Eto tenin'Andriamanitra ny lohahevitra fiangonana miray sy mitombo amin'ilay tena vato fehizoro. Inona moa ny tena zavatra nitranga, maninona moa ny tonga tetỳ an-tany ity Jesosy ity
ny fahariana voalohany nataon'Andriamanitra dia fianakaviana miorina teo amin'ny Andriamanitra sy ny olona izay tsisy mpanelanelana dia tao amin'ny sahidena zany. Rehefa tonga ny ota dia tafasaraka ny olona, rava le fahariana vaovao araka ny eritreretan'Andriamanitra anazy dia voaroaka ny olona. Asa tompoko nanareo raha tamin'ny mbola nianatra fa zay zany hoe renvoyer zany tamin'ny fotoan'andro sady menatra anie zany tsy maintsy ho fantatry ny ray aman-drenika rehefa dia naninona loatra reny dia renvoyer ary rabirabiany namana koa avy eo. Toy izany ny toetra miainantsika rehefa ao ivelan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy isika. Tsisy antenaina, menatra, mahatsiaro diso nefa tsy afaka makaiza. Eo anatrehan'izany nefa ilay Andriamanitra tsara be famindrapo io dia nanomehany io zanaka io. Io zanany io ny raha tety ambonin'ny tany. Ary tsy misy intsony azahoantsika miverina amin'izay fahariana vaovao tian'Andriamanitra ao atao izay indray raha tsy amin'ny alalan'io zanaka io. Ary izay natonga anazy hoe vato, izany hoe zavatra mitoetra, zavatra tsy azozongozonina, zavatra iorenana, tsy misy akoatran'izay, tsy misy miala amin'io dia tsy misy fanantenana, famonjena. Izany hoe ilay fahafatesana no ilay vato no fidin'Andriamanitra io izay tsy iza fa Jesosy, satria misy an'izay, misy tenin'Andriamanitra milaza an'izay misy an'izay mihitsy ao amin'ny Isaia, miteny an'izay mihitsy izy hoe vato voafidy sady tsara. Ho jerentsika kely ny Isaia 7:20, andininy 7:20, ny andininy 7:20 milaza an'izay mihitsy izy hoe indro mametraka fehizoro ao zionao dia vato voafidy sady tsara ary izay meno azy tsy ho menatra. Vato voafidy. Maninona moa tsy lamaly Jesosy ny avaiza marina moa ty fampianaranao ty ary iza nanome dia tadiditsika tsara raha nanao batisan'i Jesosy Jaona dia voalaza teo. Andriamanitra mihitsy no niditra antsehatra nilaza mazava ny amin'ny mahazanany an' Jesosy ary niteneny hoe izy no enoy. Fa tsy niteny an'izay Jesosy, tsy manambara ny tenany izy, fa itsika no tiany ifantoka amin'ny soratra masina, itsika ihany dia afaka mamaly an'izany zavatra izany mba azahoan'ny finoantsika miorina araka izay ilain'Andriamanitra azy. Efa nametraka vato ao ziony ao amin'ilay tena fitoeran'Andriamanitra, io ilay vato fehizoro. Dia voalazany ao mihitsy ary ilay izy hoe vato voafidy sady tsara, mbola hoe vato voazatoetra. Io vato voazatoetra io dia tsy inona fa i Jesosy nalainy devoly fanahy ary nateo ara ny fandrimpandrika maro samihafa dia tsy inona fa ny momba ny zavatra izay hohanina amin'izao fiainana izao, ilay fitiavana n'ilay voninahitra ary ny famitahana amin'ny tenin'Andriamanitra izay raisina araka izay tsy tokony amin'ny andraisana azy akory ho famitahana ny tompo dia efa voazatoetra tamin'izany izy na amin'ny tahotra izany menjerasiny sisa dia izao sy ny sisa. Voazatoetra voafidin'Andriamanitra ho fanorenana mafy. Dia ny mahagaga ao anatin'izay nefa dia izao, io efa nolazainy efa tany aloha rehetra tany izy io hoe io Jesosy io anie dia ho be no tafitohina amin'io. Ary io Jesosy io dia efa nampandre, efa atao hoe nampiomana hoe sambatra ao izay olona tsy ho tafitohina noho ny amiko. Satria ilay tempolo taloha arak'izay veran'ny olona azy
ny tanatohatra maro samihafa ny lalàna zany mbola nieritreretan'ny olona ho famonjena fa fantatr'Andriamanitra nefa tsy misy na derara afaka voavonjy na marina amin'izany ka ny zanany no tsy maintsy omena mba ho tonga sorona ozy izy mba azaho antsika indray miaina ao anatin'ny fahasoavana amin'izany fihavanana amin'Andriamanitra izany. Dia raha mijerytsika lazain'ny Paoly tsara mihitsy eo amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany milaza an'io mihitsy izy hoe tena fahatafitohinana amin'ny jiosy mesino andrandraina anafaka amin'ny gejany romanina sy ny zavatra hafa rehetra eritreretina manageja ka ahoanany dia ho faty ho vonoana ateo amin'ny hazo fijaliana ho fantsian'ny hazo fijaliana sanatriany zany ary zany mihitsy mbola nahatonga ilay zareo lohandony sorona teo hoe sanatria zany tsy ho avy zany zavatra zany tsy ekeny sainay zany fa zay le fahatafitohinana amin'ny jentilisa na dia hoe ao amin'ny jiosy aza dia ohatra ny jentilisa ihany tsy mahafantatra na minitsy mahafantatra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia raha mijerytsika io vato fehizoro io ao amin'ny Daniela faharoa milaza n'io vato io Andriamanitra ozy nametraka vato ao ziolo ary tsy homenatra ozy izy izay mino azy efa nilazaina tamin'ny androny Daniela efa nampilazainy mpaminany Daniela ny fanamasina tamin'ny mpaminany Daniela io zavatra io dia ny amin'ilay sary hitany Nebokadnezara mandinika kelyntsika ny ao amin'ny Daniela toko faharoa dia nanonofo izy ozy izy dia nahita olona dia hoe ny lohany volamena dia ny tratrany volafotsy dia ny kibony sy ny fehany varahana dia ny ranjony ozy izy vy dia ny tongony toa tany manga sy karazana metaly mifangaro dia nisy vato ozy izy tsy natao tanana ny voaentaka tonga dia namotika ny tongotr'ilay asary vongana dia mongomongo torotoro noho ny fianjeran'io vato io dia inona dikan'izay ozy izy dia Nebokadnezara zay na tonga any Daniela nanazava hoe na izara ozy izy tsy nahalala an'io fa nampahafantarina fa ianao ozy izy lay sary lay lohany volamena zany hoe fanjakana milaza fanjakana io fanjakana babiloniana io aorinanao dia isy fanjakana hafa ny persa aorinanao dia ho zaraina indray izy amin'ny firenena maro samihafa dia avy eo ny romanina ny farany dia avy eo tonga ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy iza fa io Jesosy io tamin'io andro ny romanina io efa nilaza n'io vato io fa tsisy nahafantatra hoe inona ny tena dikany tamin'ny fotoan'andro fa noho ny fahatongavany ao amin'ity tompo ity dia zay ny tena nahafantarany hoe Jesosy ilay fanjakana tonga hampiaona ny lanitra sy ny tany hampiavana indray amin'Andriamanitra sy ny olona. Miverina amin'izay ary tsika fiangonana MIRAY sy mitombo amin'ilay tena vato fehizoro. Misy tenin'Andriamanitra mba tiako zaraina amintsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra satria ohatra ny mahagaga ihany raha hoe fiangonana MIRAY amin'ilay tena vato fehizoro dia hoe mitombo nefa koa amin'ilay vato fehizoro ahoana ny mety fieritreretantsika an'izany raha mijerytsika hoe vato dia milaza fanorenana milaza ohatrany hoe trano mila MIRAY ao tsika mila miorina ao tsika araka ny sitrapon'Andriamanitra mba azahoantsika tafatoetra ao amin'ilay nefa kosa mitombo ao amin'ilay vato dia tsy inona akory fa ny Efesianina toko faharoa koa milaza an'io hoe le vato io dia tsy inona koa fa trano fanahy
fa na tempolo vaovao hitoeran'Andriamanitra ka mila mitombo amin'izany ao amin'ny Kristy isika fa i Kristy no fototra raha jerena amin'ny endrika mahatrano azy kanefa koa Kristy koa no azahoantsika miaona amin'Andriamanitra amina Andriamanitra fanahy mitombo ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra hozy ateo jereontsika kely nge ho vakiko kely mihitsy andin'ny fahavalo izy io rehefa hoe no nenjehana zany i Petera sy Jaona nentina teo amin'ny Sinedriona hoe ahoana mariny ty fahefany ity, inona amin'ny anaran'izy akory nanaovanareo an'izao fahefany zao dia zao izy zao navaliny. Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona raha adiny izay anio ny amin'ny asa tsara natao tamina sotranina lehilahy malemy satria nisy lalahy malemy teo dia nisotranin-drareo tamin'ireo hoe tsy manana volafotsy na volamena fa izay ananako nomeko anareo dia hoe amin'ny anarana Jesosy mitsangana dia izay mihitsy zany aoka ozy izy ho fantatra rehetra fa ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombo anareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy no hitsangana an'io lehilahy io finaritra eo masonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro ary tsy misy famonjena ho an'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azahoana famonjena. Jereo tsara zany zavatra zany ilay anarana famonjena ary io ilay vato voafidy sady tsara. Mitodika amintsika ny tenin'Andriamanitra nampasaikatra kely aho dia ny hoe olona mpiandraikitra tompoko no miresaka amin'i Jesosy eto. Mety teny anga amintsika hoe tamin'ny andron'ny zareo jiosy zany fa ny tiana olona zaina dia hoe izay ilay toetrantsika olombelona. Toetrantsika olombelona ny tarafana tamin'ireo nataon'ireo loholona sy ny mpanorad-dalàna ireo satria izao nitoky izy fa taranako misesy manan-javatra ireharehany izay ny fiheviana izay nge sahala amin'izao ao amin'ny tompo ka maninona moa no lazainao indray hoe ianareo mpiatsara velatsy ianareo tsy manao arak'izay zavatra teneninareo izay manko mifanakianana nataon'i Jesosy. Ohatran'izany koa mitoetrantsika ihany koa zany manana mieritreritra an'izany isika taranaka mpitandrina sy ny sisa na hoe ny dadanay sy mamanay ifampiana mety manaraka ho azy menakavy ohatra zany. Toetra faharoa anatin'izay koa mikitikitika ny sezanay ity Jesosy ity izay tokony ho tompon'ny teny farany fa maninona no lasa ity Jesosy ity no mampianatra ary manana fahefana ka lasa mitaona ny olona aiza ny toeranay amin'izany rehetrarehetra zany. Toetrantsika olombelona zany ary zao miara-mioka izy rehetra ozy izy ahoana natao an'ity rangahy ity ao amin'ny fiangonana zany fiangonana fahiny asa manahoana zany raha mitodika amin'ny fiainantsika mitoetra eto amintsika ve zany ry havako malala hoe sao dia misy no ny antony maro samihafa ka zao fa toetra n'olombelona zany izay tarafina amin'izao zavatra misy zao. Ny fitiavana seza raha izay koa no lazana anazy satria izay no manana plasy etoko manino ty Jesosy ity no hidikiditra eto asa inona ny tena mahasarika atsika na mety fomba atsika ataotsika eto amin'ity toerana nametrahan'Andriamanitra atsika eto amin'izao fiangonana izao izay ilay fandinihan-tena manko ary izay ny tena nasaikatra kely anao tamin'ny nahita n'ity texte ity hoe tena ny mpiandraikitra kay no iraisahan'i Jesosy eto itsika mpiandraikitra na itsika fifoazana atsika vehivavy ny vehivavy zany ny manana andraikitra ry havako ao amin'ny fianakaviana hoe ao amin'ny tokantrano ao hoe raha tsy manana andraikitra atao fiangonana atsika manana andraikitra ao amin'izay nametran'Andriamanitra atsika fa nefa zany ny zavatra hita eto ary izay ny tena tiany Jesosy
ho lazaina amin'izao hoe ny toetrantsika maha-olombelona izay. Maninona moa Jesosy no mbola namperitreritra ny zareo tamin'ny tenin'Andriamanitra momba ny batisan'i Jaona, satria mbola mananteny izy hoe mbola fotoana fiverenana amin'Andriamanitra izao, mbola mampatsiahy izy zay zavatra vita efa vita, fa izao kosa mila fijery vaovao ao amin'izany Jesosy vato fehizoro zany. Zay ny zavatra tena tian'Andriamanitra tongavana, fa tsy manao io nona zao natao na zao tsy atao, fa itsika no mila mandinika ny tenantsika manoloana an'izao tenin'Andriamanitra izao eo amin'ilay vato fehizoro ny toetrantsika eto amin'ny ametrahan'Andriamanitra antsika. Fa raha mamaky ny salamotsika faharaka amin'zato dia toetrantsika daholo ny avonavona ny tsy toetra eo amin'Andriamanitra zany ozy izy miteny an'izany izy zao. Ary izay no mahatonga nefa fanantenana ao antsika hoe amin'izao herinandro masina vaovao zao tompoko minitsy mijery ny las'Andriamanitra, fa te hitaona antsika kosa. Ary zay ny tsy nitiavan'ny olona n'ity Jesosy ity tsy misorona io Andriamanitsika io fa milaza ny zavamisy. Ary ny olona tsy tatin'ny olona ny filazana ny zavamisy, nefa dia zany no entin'Andriamanitra ampieritreretana antsika amin'ny alalan'ny teniny. Ho amin'izao fiangonana izao, fiangonana hatramin'izay taloha zany ho tarafitsika amin'izao fiainantsika izao, satria fisainan'olombelona mitoetra raha vao ivelan'Andriamanitra ny olona dia izay io toetra voalaza teo ireo mbola manjaka amintsika. Fa te anorona n'ilay trano vaovao amin'ny alalany Jesosy Kristy Andriamanitra ampieritreretana antsika. Ary inona ny tena mahatonga an'ilay hoe vato fehizoro? Vato fehizoro ry havana dia izao, araka ny voalazan'ny Paoly io, Andriamanitra no naniraka an'i Jesosy ho tonga tetỳ ambonin'ny tany, hitondra ny fahotany izao tontolo izao, ary ilay fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsangana, io ilay voalaza mahavato fehizoro ny vato fehizoro. Tsy misy afa-tsy izay. Jesosy Kristy tompoko maty nefa natsangan'Andriamanitra mba azahoantsika mirafitra eo amin'ilay fanorenana vaovao izay ataon'Andriamanitra ho antsika, mba azahoantsika mitombo amin'ny finoana sy amin'ny fijoroana amin'izay efa ametrahan'Andriamanitra antsika eto amin'ity tany ity izao. Dia misy zavatra anankiray tiako resahana kely ry havako. Andron'ny fifoazana sy ny vehivavy. Ny zavatra anankiray voalaza eo dia izao, raha fitomboana eo amin'ny teksta, tsy miala amin'ny tekstsika, inona ny zavatra voalohany hatramin'ny Lioka 7:20, nampianatra Jesosy. Mampianatra Jesosy isan'andro. Eo amin'ny 20 dia hoe mampianatra sy mitory ny filazantsara. Izany tompoko ny vokatra omen'ny olona miray sy mitombo ao amin'ilay tena vato fehizoro. Mampianatra ary mitory ny filazantsara. Tsy misy anarana hafa azahoana famonjena afa-tsy ilay vato fehizoro io dia ilay Jesosy Kristy. Verina kely tiako ifampizarana aminareo izao zavatra izao. Anisany ny fifoazana, ny etombohan'ny fifoazan'ny FPMA, fiangonana ny fifoazana kara-malaza. Misy zavatra kely vitsivitsy tiako mba ho tantaraina amintsika dia izao. Inona moa no nahatonga ny olona ny antso any mama volahavana Germaine? Maninona nataony hoe neny lava? Ny antony dia tsotra. Anarana fanazimbazimbana, satria ny mama volahavana Germaine tompoko dia olona lava nefa vehivavy. Dia iza koa ty ohatran'ny lehilahy be mijoro sy namany ity, fa anarana fanevateva teo amin'ny manodidina, anaram-bositra, raha izay ny ilazantsika azy. Nefa izany no ahafantarantsika ny fifoazana kara-malaza neny lava. Dia toy ny tamin'ny andron'i Jesosy ihany koa izany. Iza koa avy any Nazareta, avy any ambanivohitra, tsy mahalala, tsy nianatra, nefa izany ny fidian'Andriamanitra mpahamenatra ny endry. Ary maninona isaky ny mametra tanana ny fifoazana
teny voalohany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta. Io le Nazareta io ny fanimbazimbana nataon'ny mpanoradalàna na ny fariseo sy ny sisan'i Jesosy. Io no nofidian'i Jesosy nefa nolazaina tamin'ny mama volavana Germaine mametra tanana. Io no anarana. Ary io filazan'ny mama volavana Germaine hatramin'izay dia dia nio soratra masina ao izy. Dia jerentsika tsara ny asan'ny apôstôly izay voalaza teo hoe avy amin'inona nasitrananan'io le malemy io ary lazaina hoe tsy misy anarana hafa famonjena hozy izy afa-tsy nanarana dia io Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Tiako lazaina amintsika ry havana dia izao hoe Andriamanitra manandratra ny olona manetry tena ary mifidy ny olona manetry tena na olona tsy mahay na zay heverantsika azy mba ho marina mba tsy misy afaka ireare hozy izy. Tsy misy afaka ireare afa-tsy ny ao amin'ny azo fijalian'i Kristy izay namonjena antsika. Ary mba tiako resahana ihany ny momban'io mamavolavana Germaine io satria andron'ny fifoazana. Tadidio tsara fa tsy misy fiangonana akoatran'ny fiangonana katolika tena sarotiny amin'ny resaka fitondram-piangonana. Mihoatra koa no fiangonana loterana. Na dia samy réformeur ny atao hoe tsika calviniste sy ny atao hoe zareo loterana samy mpanisy vehivavy dia somary entitra kokoa ny loterana. Ary io mama volavana Germaine io tsareo tsara fa ny fiangonana loterana tamin'izany tompoka tsy avy dia nanaiky an'io tadidio fa tamin'izany fotoana izany ny missionnaire norvégiana natanjaka be nanohana ny fiangonana loterana. Ary ny missionnaire dia efa niteny misy tamin'ny fotoanandro hoe fa izy io ramatoa io no iresahany fa zay mitondra ny filazantsara eto Madagasikara tsy zay ve tokony afaka hiteniny amin'io Jesosy io fa izy koa io ramatoa io ramatoa tsy nianatra io zanaka piskidy io fa no ny asan'Andriamanitra ny asan'ny fanan'Andriamanitra dia izao hoe ny aiky ary nakatoa na ny fiangonana loterana na ny missionnaire norvégiana anisany atao hoe fifoazana izay nitety tany maro mama volavana Germaine hatrany Norvége hatrany États-Unis nefa tsy nahiteny anglisy na niteny norvégiana nefa kosa noho ny amin'ny tompo dia nijoro valombelona ary nampianatra soratra masina na tamin'ny teny anglisy na tamin'ny teny norvégiana tany amin'izay rehetra nalehany. Mitodika amintsika zany hoe ny fifoazana mitombo amin'ilay tena vato fehizoro dia ny fitoriana ny filazantsara. Maro tompoko ireo mbola ambany vahony ota sy ny asan'ny maizina. Mitodika koa zany amintsika vehivavy indrindra fa ny fiangonana ny fampianarana tompoko ny fitoriana ny filazantsara. Izay ny mariky ny fitomboana amin'ny firaisana amin'ilay tena vato fehizoro. Ity herinandro masina voalohany androany alatsinainy izao amin'ny azahoantsika eto amin'izao trano izao dia mampieritreritra antsika ny tompo mitaona antsika hiverina eo amin'ilay vato fehizoro mampianatra nitaizange zany tompoko manoro lalana anie zany tompoko miara-misalana anie zany tompoko zany ny fampianarana ary ny fitoriana ny filazantsara tsy eto ihany tena mampieritreritra anary avako dia hoe maninontsika nazo an'ity trano ity mbola tsy feno izy ity mbola tian'Andriamanitra hisolona ho avy eto ary tian'Andriamanitra koa hivoaka antsika rehetra ireto. Ny fifoazana fieritreritra ny olona dia hoe sampana fa raha ny marina ny olona izay miray sy mitombo amin'ilay tena vato fehizoro dia fifoazana zany hoe mitory an'ilay Jesosy Kristy. Ary Paoly dia miteny mihitsy amin'izy io miteny izy ao amin'ny Korintianina ozy izy voalohany 9:20 izao no lazainy amin'anany tompo fa raha mitory ny filazantsara aho ozy izy dia tsy misy ho rehareako satria tsy maintsy anao izany fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Ary lazainy mazava hoe
momba an'izay filazantsara fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Io ilay Kristy nanolotra ny ainy ho antsika io ry havana. Nanao na fahotantsika, nampisondrotra antsika indray hiala-maizina amin'ny fahazavana. Noho io fitiavana io tompoko no manery antsika fiangonana ihany koa. Hampianatra ary indrindra hitory ny tenin'Andriamanitra. Dia mba isika rehetra ireto tompoko, tsy miteny fifazana, tsy miteny ny sampana vehivavy kristianina, fa itsika rehetra izao. Dia tena iray hitombo amin'ilay tena vato fehizoro. Moavy ny tompo, ary ny teny izy arak'ilay fanoharana teo, fa ho avy izy, ary amin'izay fotoan'izay hozy izy dia ho vonony. Ohatran'ny somary nangorisina kely mihitsy tamin'ilay teny navalin'ny tompo. Ho vonono izy ireo mpiasa ireo noho ny zavatra nataony, izany hoe hisy ny fitsarana. Dia amarana anazy mba mangataka olona anankiray ahako. Amaky Ezekiela 3:30. Olona anankiray mamaky mafy izay ny amarana antsika azy ho fampieritrretana. Ezekiela 3:30, ny 7 sy ny 9. Raha mba misy amintsika tompoko, dia mba ho eritreretintsika izay teny izay, ny amin'izay nolazaina momba ny fiangonana amiray sy mitombo amin'ilay tena vato fehizoro. Iza ny afaka hiteny azy. Raha misy mamaky amin'ny teny frantsay, mba eto akaikiketo izy ho eny tsara. Dia misy iray mamaky amin'ny teny malagasy. Ezekiela 3:30, 7 sy 9. Izay mirakitra indrindra ny asan'ny fampianarana sy ny fitoriana ny filazantsara izay andrasan'ny tompo amintsika. Iza ny amaky n'ilay teny frantsay? Saotra tompo. Misy efa vonona ve ny mamaky teny gasy? Ézéchiel 33, versets 7 et 8. Au nom de Jésus. Et toi, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, méchant, oui, tu mourras si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite. Ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Anaran'i Jesosy, koa ianao ry zanak'olona dia efa notendreko ipitily ho an-tanàn'Israely, ka raha mandre ny teny alokin'ny bavako ianao dia izany no entinao mananatra azy. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanay, ry ilay ratsy fanay, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mety mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany, dia ho fatiny helohany izy. Izany ratsy fanahy izany, fa ny rany dia adiniko amin'ny tanànao. Amen. Favakitsika tompoko. Andriamanitra, misaotra satria tsy misorona ianao. Mamaky ny fonay ianao. Mahita ny miafina rehetra ianao. Tianao ny verena anay eo aminao Jesosy Kristy, ilay vato fehizoro. Ianao ilay voafidin'Andriamanitra, ianao ilay tsara. Satria ny mpianatra fa izay, raha nanontany ny lehilahy anankiray mpampianatra tsara dia hoy ianao hoe fa maninona no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara ho ianao afa-tsy raha ihany dia Andriamanitra, satria Andriamanitra tokoa ianao. Ianao ilay Jesosy Kristy izay voazaha toetra, araka ilay voalaza teo, tsisy tsiny, ary ianao ilay voaositra Mesia, hanala ny zanak'olombelona amin'ny fatorany, mba ahazoany manana fiainana vaovao aminao Jesosy Kristy Tompo.
ianao ilay tena vato fehizoro. Mitarika anay iray aminao, mitarika anay ianao Jesosy hitombo, ary amin'izao fiangonana izao koa ny tenenanao, hampianatra, hitaizana e zany Jesosy, hikolokolo, ary indrindra ihany koa hitory ny filazantsara toy izay nataonao arak'izay voalaza teo, tsy mitsahatra amin'izany ianao, fa izay tia aho ianao dia ny asa tokony nataony koa. Dia mba ho tsapanay izany androany amin'ity andron'io ity Jesosy, fa mba te hitarika anay amin'izany hampianatra sy hikolokolo izany ianao ary koa. Tsy mijanona ho anay ilay fahasoavana raisinay, ilay fiadanana, fa mbola misy hafa koa tianao handray izany amin'ny alalanay. Nefa mampitandrina ianao Tompo, fa raha mananatra ny raha tsy fanao ianao, ka miteny izay ka tsy manaiky izy, ho very izy, ho afaka izay. Fa raha ohatra kosa ho ianao mahita ny hafa izay mibirioka izay na tsy manaraka na raha tsy fanaraka izay voalaza teo, fomba fiteniny hoe raha tsy fanahy fa tsy mahafantatra anao zany, ka izay tsy miteny, tsy mananatra, dia ho adinina aminay izany ho ianao, ho adiniko aminao ho ianao ny rahan'izany olona izany. Tompo, dia ilay fanahinao masina nangatanay amin'izao herinandro masina izao, andiny tena mandrakarivo tsirairay ny fiangonana amin'izay tena andrasanao marina, mba iraisanay sy azaonay mitombo eo aminao. Dia amin'ny herinao Jesosy Tompony no hitoetra aminay, hantanterahana izany. Manao iry ny voninahitra sotra Tompo. Amen. Ny olona voavela heloka ariavana dia samy manambara apahibe maso ny finoana. Hiaraka nonona ny fanekempinoana larana voalohantsika ary mpitsanganana nanaovantsika izany. Mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao-lanitra sy ny tany. Mino Jesosy Kristy zanany lahy tokana tokontsika ao, izay nombona tamin'ny azo fitsarana, teraka Maria Virgine, larika nalevo, nombona tamin'ny azo fitsarana, matika nalevo, midina tamin'ny fiainatsika, sangana tamin'ny fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsy toa, avy any ny avy tsara velona sy maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana ny soatory, fiangonana olona masina, famelan-keloka, fitsanganana tena maty, ary tena mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Izao dia tonga amin'ny fotoana filazana rasika. Engaviana ny tompony anjara anatanteraka izay. Dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'izao alatsinainy fanomboana ny herinandro masina izao. Dia toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Raha pitso talata dia anjaran'ny STK, ny sekoly alahady ary ny tily no mitarika ny fotoana. Ary ny alarobia dia ny SLK sy ny sampana zava-maneno miditra amin'ny 7 alina trano sika,
dia ny alakamisy moa araka ny efa nambara tamintsika dia hiditra amin'ny fito sasany nomboka amin'ny fito sasany ny fotoana isy ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'izany. Dia ny zoma dia isy ny antsapana iarahana amin'ny amafy. Ny asabotsy kosa izay anasana tsika rehetra mba ho tonga eto hanao asa fanadiovana isika miaraka amin'ny diakona sy ny komity hanadio ny trano fiangonana sy ny manodidina ary arahana journée grillade zany hoe afaka samy mitondra hena izay ho atono mitondra voankazo sy izay zavatra mety tiatsika hifampizarana ihany koa toy ny rano sy ny hafa. Dia ny alahadin'ny paska moa zany manomboka amin'ny 10 ora ny fotoana isy ihany koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'izany ary isy ny valopim-bokatra. Dia ny alatsinainy ny paska isy ny fitsangatsanganana izay atao any amin'ny Val de l'Arc any Aix-en-Provence manomboka amin'ny 10 ora ny voankazo dia ny fiangonana no hiantoka izara izany amintsika. Dia samy mitondra ny sakafo sahaza avy ny tsirairay. Izay no azo ambara amintsika indray androany dia mirary atsika andia hamakivaky ity herinandro masina ity amin'ny alalan'ny fandinihan-tena sy ny fieritreretana tsara mialohan'ny hatrehantsika ny fankalazana ny paska. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Sao dia hanao ny anjarany ny manao ny vavaka isaka trano. Mbola hiaraka vavaka isika tompoko. Sotranao Jesosy fa mbola menao izao andron'io izao izahay mankalaza ny andro masina voalohany Jesosy. Sotranao ihany koa fa noho ny fitiavanao anay tsy iray avy ary menao izao andro izao trano vaovao izao Jesosy izahay ahafahanay mitombo indray ny finoana izay ankalazanay isaky ny alahady. Dia omeo fahendrena izahay Jesosy hanatanteraka izany fa izany no ny antom-pisianay eto amin'ity toerana vaovao ity izay menao anay Jesosy. Ka aoka ny voninahitra ao irery ihany Jesosy ny ambony ary ny ankalazanay mandrapa-ahitainao eny amin'ny raon'ny lanitra. Dia anao ny dera sy ny haja voninahitra ary anio ka mandrakizay sotra Jesosy io. Amen. Hiara-taontsika ny hira fa FFPM 820 sy 200 andiny voalohany ihany. Jesosy ny mpiandry ny fiangonanay. Sangantsika manao fiangonana.
zao dia tonga eo mivavaka fisaorana sy fangatahantsika. Iara hivavaka atsika tompoko dia mbola afaly misaotra anao zay Ary Jesosy io raha mbola nitanitanao sy nivombenao ka tonga eto amin'ity toerana masina ity zay toerana iantokana iantsona ny anaranao. Misaotra anao koa Jesosy na andreny afatra ao izay tamin'ity andro anio ity satria teninao dia mitondra ainao anay fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Ankehitriny zay Jesosy misaotra betsaka anao noho ny fitiavanao satria mbola nomenao zao tombon'androm-pahavelomana zao zay afaka midera mankalaza manome voninahitra anao. Misaotra ny amin'ny teny izay nomenao fa teny mitondra fiainana ao anay tokoa izany ary manamboatra anay. Ankehitriny ry Jesosy eo mitondra ambavaka zay amin'ny marary rehetra zay mikasa tonga eto amin'ity toerana ity nefa dia tsy afaka Jesosy ary ianao any jeren'izy ireny any amin'ny hôpitaly any amin'ny toerana tokantrano any naiza misy anazy Jesosy dia kapoka taminao tokoa no efa mahasitrana satria anao nefa nitondra ny aretinay rehetra dia kapoka anao zany no mitondra fanasitranana anay Jesosy. Dia misaotra noho ny fitiavanao satria nanolotra ny tenanao mihitsy ianao hamonjy anay, nitondra ny fahotanay, nitondra ny elokay rehetra. Ao koa Jesosy ireo olona manana ny olana rehetra no amin'ny fahasairanana ny adi-piainana indrindra fa ireo mandalo ady sarotra koa Jesosy ao anatin'ireo ady dia ianao Andriamanitra mahery ianao ary ianao no mamany olana rehetra araka ny teninao hoe eto ty amiko ny entanareo izay mavesatra fa izany no hanome anareo ny fitsaharana. Dia izany nitondranay ny entanay rehetra Jesosy io fa ianao irery ihany no afaka ny manome anay ny fitsaharana, ny fiadanam-po, fiadanan-tsaina, fiadanam-panahy. Dia omeo anay tsiraray avy izany Jesosy mba azahoanay hery afaka manatotosa ny didy aman'andraikitra koa zay efa napetraka ao taminay. Dia amin'izao andro ny lalan'ny azo fijaliana izao Jesosy dia tahio koa zay mba handiny tena fa tsy hovariana fotsiny Jesosy fa hibebaka tokoa amin'ny fahotana rehetra izay vitanay teo anatrehanao satria miaraka aminao tokoa izay Jesosy amin'izao lalan'ny azo fijaliana izao mitondra ny fahorinay tokoa teo ianao Jesosy ka dia mifona tsisy ninina azonay atao Jesosy fa mifona aminao mibebaka mangataka famelan-keloka sy famondram-po betsaka ny zavatra ratsy vitanay na reny toetranay reny Jesosy dia mampalahelo anao ny ataonay rehetra Jesosy mifona manao zay mampalahelo anao foana izay nefa dia ianao tompo tsy nijery zany adalana izany fa namindra fo taminay tokoa ianao. Misaotra noho ny fahalebiazan'izany fitiavanao izany fa tsy takatry ny sainay. Omeo ny fitiavanao mandrakariva izay ary ataovy miaina amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary tanterao aminay Jesosy ilay teninao hoe fahasoavana sy famondram-po tokoa no anaraka anay amin'ny andro rehetra iainanay. Mitondra ambavaka ny amin'ny ray aman-dreny mpitandrina koa Jesosy ny ankohonana izay mitondra an'izao fiangonana izao. Ianao anome anazy ny fahasalamana sy hery sy tanjaka atotosany amin'ny adidy aman'andraikitra izay efa napetraka ao tamin'i Jesosy ho fenonao ny fanahinao masina hatrany izy ho tohan'ny fanahy mazoto ary omeo hery mandrakariva Jesosy. Dia ho tahinao koa ny sampana rehetra vela amin'ity fiangonana ity tompo mba hiroborobo hatrany ary dia ianao mihitsy Jesosy no hanapaka tanteraka amin'ny fiainan'ny tsiraray avokoa ary dia hanoro lalana sy hanoro hevitra anay ianao satria ianao no lalana sy fiainana ho anay mitarika anay amin'ny fiainana mandrakizay ho amin'ny famonjena. Dia isaoranay ianao Jesosy tompo ao ireo zay mbola tiany angatana betsaka ny tiany angatana ry Jesosy io ao anatin'ny fahoriana sy ny zavatsarotra rehetra dia entinay eo aminao koa izy ireny mba ianao Andriamanitra no amindra fo amin'izy ireny ary anala ny alahelo rehetra, anala ny aretina sy ny adi-piainana rehetra fa ianao Andriamanitra no manome ny fitsaharana. Dia misaotra tompo noho ny fitiavanao anay zay tsy takatry ny sainay izany alehibe ny fitiavanao izany dia mametraka ny fiainanay rehetra am-pelantananao Jesosy. Betsaka ny tiango angatana nefa dia zay fantatro fa mahasoa tanterao aminay araka ny tenao hoe na mbola tsy nangataka akory ary ianao dia ho tanterahako aminao izany ary zay rehetra tonga eto ry Jesosy dia manana ny etaetam-ponay tsiraray avy ka dia
ianao koa amaly vavaka ny sentony fony tsirairay avy a dia hovalianao vavaka izy ireny ary ianao Jesosy amaly vavaka anay. Misaotra Ary Jesosy, misaotra noho ny amin'ny famonjena vitanao, misaotra noho ny amin'ny famelan-keloka, amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta anao angatahako izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitsika fa vita tanteraka soamantsara izao fotoana izao. Mialohan'ny afatra sy ny so-drano dia ara-pitsangantsika hanao ny hira fa FF3 ny andininy voalohany. Jesosy vato fehizoro. Zao no afatra avy amin'ny tompontsika, indro mametraka vato fehizoro ao iziona, indro mametraka vato fehizoro ao amin'ny tokantranontsika ny tompo, indro mametraka vato fehizoro ao amin'ny fiangonantsika, indro mametraka vato fehizoro ao amin'ny firenetsika, indro mametraka vato fehizoro eo amin'izao tontolo iainantsika izao ny tompo, dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay rehetra mino azy dia tsy angay ahy, tsy hitsanga menatra. Izay rehetra mino azy dia tsy hitsanga menatra. Raisy ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ilay Andriamanitra loharan'ny fanantenanany ameny fifaliana sy fiadanana tanteraka ho anareo noho ny finoanareo, mba hampitomboina be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Milahatra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Rava ny fiangonana.